tantara indray miseho eto amin'ny Radio Plus. Atolotry ny Radio Plus ho anareo izao. Finanton-dozy tantara indray miseho no soratan'ny Andriamanarimanana. Ireo anomayanany tantara Prisy Karakotoramanana sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Andritiana Ra Stefano sy Aja Randry. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nana Totosy, Aja Randry. Maraina indray ty ny andro, maraina tomy maraina rehetra, maraina mitondra zava-baovao rehetra fa maraina tsisy fiofanamiko satria dia niomaly ihany ny androany. Ny androany ihany ny rapitso ary no avy rehetra dia inoko fa hotony tamin'ny taona lasa ihany. Tsy manam-panantenana ny sitrana tsony ahy, tsy manam-pinoana ny hotsangana. Efa maty efa ela mantsy le lafy pikirizana ny azy eto am-pandriana. Efa ho 3 taona tokoa mantsy izay fa tsy ako tanteraka teto a. Tsy nafako na dia nivoaka ho any amin'ny trano fidiovana akory aza. Ny fandriana sy ny ondana sisa no namako sakesako. Izy ireo no hanizarako ny alaheloko sy ny hafaliako. Ifanakalozako ny mahafinaritra sy ny mahasorena. 3 taona tokoa mantsy izay a. 3 taona nitondrako ny fijaliana sy ny fahoriana. 3 taona nilanjako ny azo fijaliana izany gidy ny fiainana izany ka nahatonga tsy tia metra-pitokisany tsony amin'ny fahagagana mety hitranga sy ho tonga amiko. Indray marain'izay dia Odio. Fa mba iza koa ary izany mandondona vao maraina izany e. Angamo tsy hita mama ao ambany ao izany ny tonga dia mamantana aty amin'ny efitra aty. Mandroso. Manao ny voary. Eve mandimby ihany e. Gaga be mantsy hoe iza koa ao izany tonga vao maraina izany. Salama tsara ka. Tsara kosa izany ko. Miala tsiny aloha raha hoe somary nanaitra andry vao maraina fa nandalo dia nitsidika e. Mamanareo no hitako tao ambany tao nilaza tamiko hoe efa nifondry dia izay ny karako taty. Azafady a. Ny lako. Izany koa ve dia lana tsiny e. Fa hono a. Angamo tsy miasa ny tao hoe manam-potoana nandalovana indray. Isan'andro mantsy tao tsy afaka foana raha tsy alahady tadiavinako. Fa ao tsara velo ndry ity e. Sa mbola matory na rendremana? Efa tamin'ny 5 ary any taitrako. Fa maninona? Ka sabotsy inge androany e. Zanga miasa sabotsy izany. Marina mo. Za koa izany dia efa tsy mahatsiaro andro tsony mihitsy ka. Mandreraka koa ty eto am-pandriany lavy ty e. Tsy misy zava-pantatra ao ankoatra ny boky sy ny tele. Fa nanahoana marina ho le fanidiana hoe saika natao tamindry e. Ngana janona indray. Ishi. Nga izany no vita tsony ry mandimby a. Tsy maintsy miandry an'izany profesora avy any andafy izany indray hono vao afaka atao le izy. Zany ve? Izany efa mba efa nanantena ihany hoe isy mangirana kely angamba ho tazana amin'ity azipity be andehanako isan'andro ity. Aza mbola manaritra ohatr'izao aloha e. Mbola tsy maintsy hita vahaolana foana tsika fa aza matahotra indry e. Zary mandimby efa kivy tanteraka. Efa tsy te hipanjina amin'ny maraina tsony a. Efa nisy fotoana ary nge saika nandozako an'ity tany ity e. Aleoko mody manaraka ny dada. Aza mba miteniteny foana rery voary a. Fandry ve efa lasa daly? Radio Plus. Ka leo ahy e. Tofoka tanteraka ny fiainako a. Tsy hitako tsony izay antony tokony mbola velomako eto ry mandimby a. Aza miteny an'izany ho a.
matombola nomen'Andriamanitra tombonandro ohatran'izao indrindra dia matsika fa mbola misy anjara masalina tokony andria any ho any aza manary tokony izao ry voary marina dia manino nefa tsy mbola omenaka sa mbola tsy ampany telo taona ny aretako teto tsy isika reny mandahatra an'izany matoa mbola tsy ataony tonga eo amindry zany dia mbola tsy fotoanany fa zao misy mpitsabo izay hitako mpanotra moa zany raha marimarina kokoa nanotra ny mamanay io fon'ny fahavelona ka samy hafa nge zany ry mandimby mamanareo aretina nanorany azy fa ny loza-piarako dia mitovy ihany re zany samy fitsaboana ihany no atao fa raha tsy mety amindry aloha dia oka zao fa ilazaiko indray izy tsy andalo aty mba nieritseritra mantsy hoe mety ho vahaolana hafa ihany koa zay fa rovina nefa izy no asainy lahaka aty ka saika hoe rapitso de rapitso ihany ko rehefa weekend ohatr' izao mantsy izy vao malalaka tsara dia zay no nanarahotako azy eny ary tsy maninona fa leo zany izy ho avy eo dia hitantsika izay lazainy ka zay nge ho ahy ary andraso aloha any an-dakozia hijery izay azo anampihana mamanareo ao mba hitondra raha mafana lesy rehefa miveriny lahy nanako fanafody ena re vetivety fotsiny asoa ihany aloha fa nisy ianao ry mandiny mba mampitraka sy mampahirana io zanaka io fa raha tsy zany dia efa tena verevitra tanteraka mihitsy marina efa indronga zao izy no saika namono tena rery tao amin'ny evitrano tao zany ve ary tena mila fanaraha-maso tsara nge zany raha izany ry mamarasendry mety tsy ho tandritandrina akory mantsy dia mety amerina an'izany indray izy ka efa mizaka ihany fa tena tsy arako tsony indraindraika fa ahoana nefa ozy ny dokoteraka ka efa narahako daholo inge izay rehetra nylazainy aloha hatreto nasaina ny sorony izay rehetra mety ho zava-maranitra na ohatra koa hoe tady mety ho voarayany indrindra moa fa ny karazana fanafody mety ho takatry ny tanany fa nampon'izay dia nasaina ny tady olona hiresaka amin'ny tena lasorisory azato foana eny tena olona hipetraka ato maharitra mihitsy moa zany saingy mbola tsy nahita aloha za hatreto tena mba enjana indray zany ry mamarasendra tena mafy mihitsy fa zany hoe tsy maintsy izay moa zany ny enanako eny fa vao nyresahako azy teo ny hoe tsy izany fa misy olona izay ho nanotra mamanay tamin'izy mbola velony reny hitako tena nampisy vokany tsara taminy ihany aloha le izy tamin'izany fa ny areton'ny mama no tsy nahatazonana ny antsony tiako mba andray kely amin'ny voary ihany koa io raha matoa io eny fa na dia fotoana fofotsiny ary dia ahoana nefa ozy izy nanaika izy ka na dia efa saika andahy ihany azy tamin'ny voalohany ay ka ho eto aty ary aloha izy dia hita zany ty zanako mba vavitokany navelany rainy nefa zao sisy tia ny hafarany raha tsy nyfiarahany sy nanabadiana iny fetrafetra iny koa nge dia tsy toy izao izy aiza ve fa efa anatin'ny tokantrano dia mbola io moto io foana no atao ampin-draharaha amin'izay mirimorimo ohatrany reny iny reny aiza ny tsy hotratra ny accident zao ty ilay zanako indray no mibabiny tserany ainy izy tsy tazana ntsony vao fantany fa mety tsy hitsangana ntsony noho ilay zanako nefa eny mety zao koa angamba ny lahatra efa voatendro azy andeha hanamboatra ny fandrinany aloha efa mehalina zany andro zany Radio Plus. Io lesy jereny ao anaty motera ao fa mety misy tsy milamina mihitsy ngamba ao mila amboariny lisany tsara io fa narino hitany tany lavitra tany aho maly mandalo eo raha riva maka azy ay fa tsy mamasindra very voaka avy ao anaty magazay andeha andray taksiry ie tena mamasindra mihitsy iny ary tena mbola manambola izy mianaka raha izany hatram'izao ve mbola eny amin'ny grande surface any mety iny mbola taksi koa ny andehanana
Ny fiara rehetra sy ny camion mbola hitako miasa ny daholo ny akabeazany. Eny e, ako na ny trano ara mofiry ny andry zareo miofa sy andraisana vola isam-bolanako. Tena dala ihany ala raha fetra ny ala to tamin'ireny fotoana ireny e. Zao ela ty lasa mamita kilometatra isan'andro amin'ny fatina moto io zay vao mahita harapaka. Tena lasa mitrongo vaomana mihitsy. Aiza nefa taloha tsy mieritreritra izay hohanina sy hoandrahony zany fa dia miandry izay masaky ny mpanampy fotsiny dia manisa very sy mao rehefa tonga ny hariva. Atao ohatrany nanenina indray ny ala tamin'ny voarika. Tao arakaraka ny alany ty no lasa nampitotongana ny fiainako. Ary maninona nefa raha maninona moa e. Sady izay nge mbola tsy vita divorce tanteraka e. Izao ho avy ô. Fetra za ihany ro mama. Fetra avy natonao e. Fa ngasy any an-dafy akory ianao ka? Sa vao tonga? Tena marina vao tonga e. Vao tonga tamin'ny herinandro. Ary tsy hampandroso mama akory ve zava dia eto am-bavahady eto fotsiny. Ka andraso aloha za hiteny amin'ny voary. Tsy fantatro mantsy raha. Ay, eny ary e. Tsy maninona fa miandry eto aka. Ary mbola tsy nisy niova ny tanàna raha zao fijeriko azy zao a. Mbola daholo ny mekanisien rehetra tamin'izany. Le moto be fitondrako ary moa mbola ry ambany lavarangany riko. Sady mbola mijoro tsara izany a. Tena tsy maintsy ataoko raha ngazy atafaverina ato a. Ary ena be reto dia saika nafoky fotsiny tamin'izao. Ka inona no lazaiko azy? Miandry ao ivelany ao fotsiny mantsy le olona. Dia avy alao izy iandry aoko mama. Nga moa voateky tsy maintsy apiditra azy atao tranontsika ka. Ka oroako mandeha any izy raha izany a. Manelingelina amin'ny raha ataoko ao ambany ao fotsiny. Fa inona marina moa zany no tena atondianao aty ndraiky fetra? Sa tonga hijery ny fahoriako? Raha izay kosa aloha dia za tsy mila e. Hoako ataoko rokalika mihitsy. Fa ino ty mahavariana Ndry e? Miandry izay valiteny Ndry ange za e? Mo ka tonga dia roay amin'ny mihitsy ry mama. Aza velandingana ny tokoa nambarafarantsika akory ary. Eny ariko. Izay koa mety fa mankaleo be. Dia ahoana nefa raha ohatra ka zavatra hafa mihitsy no atongafany ka. Indrindra fa hoe Mama ô. Ahoana e? Verena kely ange mama vetivety azafady e. Fa misy inona indray e? Maika ange ary voary e? Rehefa nieritreritra ary mama dia tsy maninona fa ampandrosoy aty any fetra. Ndry? Tsy azoko. Fa ahoana indray? Ka tsy fantatra akory ange izay tiany holazaina amiko e. Tsy maninona fa aleo amin'ny salon izy miresaka amiko. Aseva tosiko zily midina any fotsiny a. Tsy azoko mihitsy Ndry ity indraindray ka. Marina e. Lasa aloha fa ao amin'ny salon izy no asaiko miandry Ndry ary. Dia mba asevy miakatra aty nge Kala Maria apirina ny ato amin'ny efitraniko azafady e. Eny rehefa aprimy miadana eo ihany io a. Tena mbola tsy miova amin'ny fomba ny taloha ihany zany voary a. Rehefa misy olona mitady dia asainy miandry azy atao amin'ny salon ato foana aloha. Nefa za nge tsy vahiny fa vadiny. Inona no tsy andraisany anany amin'ny efitranony? Tena mialatsiny ary fetra fa tsy afaka ny andrayanao any a. Eto ny sazanao satria efa vahiniko ianao ankehitriny fa tsy olona atao trano intsony. Tsy vadiko intsony koa moa zany e. Oay, efa taorinako tao izy nefa za mbola niteny rery teto. Loza koa zany. Voary? Ianao? Manao ahoana voary? Salama tsara ka.
Salama fa mijaly. Mijaly? Fa mijaly ahoana koa e? Nendrika ao ary zao hitako miatanora sy miamanja kely zany ko. Fa hodinao fanina ve fetra ny fahoriako mifaniketo amin'ity seza misy pneu ty a? Sa hodinao tsy tsaroana koa namelanao arery tato an-trano nandritra ny 3 taona izay? Ankehitriny vitanao manatsafa hoe manja kely. Ka tsy zany re ny atongavako fa... Fa ijery hoe efa maty ve izay voary sa mbola velona? Tsy zany kosa e. Dia nareny fitiavana ny fampizarantsika ireny ary ve dia ho vitako ny eritreritra an'izany ozy ianao ka? Fetra. Fa tsy ianao ihany akory nilaza tamiko tamin'ireny fotoana ireny fa tsy anjarany amintsika. Tsy ianao ihany ve nangatatsotra ny tamiko hoe hitady ny tsaratsara kokoa? Dia naleonao niala sy nilaza fa hoe nahita asa tany an-dafy dia navelanao teto a? Ny anarina an'izany ny antony niverenako ry voary a. Nanenenako ny teny rehetra navoaka ny vavako. Nanenenako ny nandahoanao sy ny hafana ny tokantranontsika. Ny hevitra mantsy tamin'ireny fa tsy misy ho avy antenaina intsony ny amintsika rehefa naheno hoe tsy afaka hitsangana intsony ianao. Nefa diso tanteraka ahy. Diso satria tsy tena loatra. Tsy nijery ny fijalianao akory. Fa tsy ngaraheinao ve ny zavatra niainako tato isan'andro e? Tsy fantatrao akory ny firy ato anatiko raha vao miratra fotsiny masoandro io. Mifona ary voary a. Ary mangatam-pamelana aminao. Mamela re ahy. Tsy voahevitra daholo reny fihetsiko taloha reny e. Mbola feno loatra ny foko fetra. Mangataka aminao a. Mandehana aloha ianao mandeha fa tsy zakako loatra mahita anao eto alohako eto. Tamberina atao tsy haiko daholo ny teny rehetra nandratra ny foko taloha. Eny ary. Andeha nefa tiako fantatrao ry voary fa mbola tianao a. Ary nanenina tamin'ny zava-bitako rehetra. Ny ilazan'izay ny tena tondihako fa misaotra anao nandray ahy minitra vika. Velomy voary. Dia izany rehetra izany ary mandimba ny resaka ny fanaovanay teto a. Narary ahy mafy mihitsy ny lohako omaly izay a. Saika titako izay miainana fa mitambolina ato anatiko ato daholo na ny atezerana na ny alahelo na ny fankalana ny fiainana iray manontolo mihitsy. Aza manao an'izany aloha e. Tony eo tsara foana ho an'ny fondry. Manjary miteraka aretina hafa indray nge ny fieritseretana an'izany e. Ka tsy napoziko koa nge ny fiverenany tampoka e. Indrindra moa fa hoe ifona sy angata-pamelana amiko ny tena tondia. Ka mety tena nahatsapa ny fahadisoany sy ny tsy nety nataony kosa angamba izy e. Tsy zavatra tsara ary ve zany ozy ndrika? Eny e. Zange tsy miteny hoe ratsy fa nanaitra fotsiny le zavan-tranga e. Tampoka loatra tampoka iny. Efa tsy nanaposy nanantena an'izany intsony aho matsy. Dia tsy niresaka momba anareo akory ve izy? Tena marina navesatra loatra ny tany anatiko tany dia tsy nitazona avela. Eny fa na dia mbola nilaza ary izy hoe mbola tia. Fa zany? Hay kosa. Ary ianao ka? Tsy haiko ary mandimby a. Tsy te eritreritra an'izany a. Fa angata-dalana ary aloha e. Mbola misy asan'olona tsy maintsy ataoko izay koa mantsy ao an-trano ao. Fa angaty izana isakafo indray akory ialahy? Aleo kia manaraka fa tsy maintsy ateriko rapitra izay asa izay a. Tsy ho tratrako eo indray mantsy. Fa hono a? Efa nanahoana ny otrana tonda matorany? Efa mba endry misy vokany ihany ve? Ie. Zary tena gaga mihitsy fa isaky ny avorony a dia mahatsiaro mahazo aina izany foana ny tongotra anankiroa. Tsara kosa zany ko. Efa mba misy vokany zany e. Zay aloha ry voary fa andeha mandalo ihany rehefa manam-potoana e. Veloma voary a? Ndao ary e. Veloma e lahy. Fa inona koa ary tena azo mandiny tampoka teo. Efa hoe ara isakafo aminay sy mamy izy vao tonga dia nefa hoe misy asa ataony indray. Eny e. Ho livreny rapitsy kosa moa ve azany asan'izany?
ary hitako teny efa nisy fiovana kosa ny fahasalaman'ny voary a nefa nge dia vao iny telo ny raisin-dra matoraly izy eny e tsara aloha rehefa mahita vokatra ohatr'izao e fa ity hoe fetra tonga tao aminy ity indray zao mahalasa ny saiko fa angatsy hoe nefa nanolo-ponena any an-dafy le ry dia hoe mbola ty amin'ny voary indray o mba hafahafa ty zako e ka vadiny moa inko ny voary tsy sanylaza tamiko hoe mbola ty azy sa aleo mamonjy fodina fa tsy mbola voanokona sakafo indray mantsy rehefa tsy ny sakafo taty any dia tena sura amin'izany fanapahan-kevitra indry izany ve indry e maninona raha mba eritreretina tsara aloha fa tsy taitaim-bombony ohatr'izao fotsiny ka zangery mama tsy mana-tsafidy e sady inona koa moa izany no antony andavako azy indray e fa tsy nisy dikany tamindry mihitsy ve reny nandozany andry tampo ka tsy nisy fanazavany reny ny tsy ny raharaha iny andritson fa dia nandehana ny tany an-davitany ny vahaolana hitany nety-indrindra izany ve sy fitsoahana didy sa rehefa salama tsara ihany ndry vao vadiny ka izy kosa angery mama efa mifony e sady efa natsapa fadisa izy ary nangataka ny amelako azy indray na tonga avy any teto dia mamela azy koa ndry ka mivady maditra angery mama ampidiana dia maika ve fa izy natsapa ny tsy nety nataony indray ee samy hafa izany e fa rehefa izay moa fanapahan-kevitra indry inona tsony ny azoko lazaina eo tsy tiako anenina indray ndry any oriana any dia izay ny antony tenenako izay fa andeha hivoaka kely any an-tsena any aloha za e tsy misy zavatra farany ndry tsy misy ka aza ela fotsiny mama fa mety efa ho avy izay mpanao voloko tsy ela re tena mafy loha mihitsy izany raha zazaka amin'izay kiditsina be ohatra ny reny iny reny nefa misy fahamarinany ihany aloha ny azy e vadiny inona dia efa reny aza nataony fetra azy sady tonga amin'ny ilana azy araka ny lazain'ny dokotera ihany raha izany mila olona hifampizarana ny rehetra mantsy ny voary olona tena hiara hipetraka amin'ny mihitsy mba tsy hitondra azy any amin'ny famoizam-po indray dia nitady tokoka sendra vaty moa zaniko Radio Plus. Tena mahafinaritra maraina izany androko izany ary mino fa ty tontolo andro ty mihitsy no rakotra fahasoavana tia ny tena tonga amin'ilay hira hoe ohatra ny otsare naiky ny verenako ihany moa kiala voariko miseho mamela fily ery ary mino fa mbola ty ahy izy fa tsy te lokan'izany amin'ny vavany fotsiny aleo iomana amin'izay dia angorona izay tokony hoentina rehetra mety efa ho avy io mantsy izay le fiarana lefa niakany entan'ity olo ty ho avy ary voary ahy ho avy ary hiverina amin'ny fiainako taloha indray velomatreo ny fahatrana sy ny fahasairanana hiverina ilalao sy anisa vola isan'andro indray raha fetra manomboka eto aiza rangako voatery ny afina tany ambanivohary Tomasina mihitsy nandritra n'izay taona elo izay nefa ny arena tia mitanaka fotsiny izay ngamba le fiara fa aleo tonga dia mivoaka ary tsy navoakanao nga le akanjoko fotsifotsy iny nge ny saika anaovako hoe zany ka novaiko an'ity re tia mba mifanaraka tsara amin'ilay patalohanao dia ao asitsika an'ity satroko ity zaho dia farany somary manao an'ity solomaso ity ianao fa mafana be mantsy any ivelany ihaniko ndray zany atsara n'ilay vadiko hoe enao koa ka mba handokana ohatra izany foana ka mariny zaniko ary andraso aloha fa nomana ny jouettsika roa vetivety ny sakafo mantsy efa reo vitako ireo daholo vetivety fotsiny ndao ary ndry tena tsapako ty ana fetra
Hatran'izay miverena ny tatatran'izay a, saroko tena niadana mihitsy a. Rehefa misy hafaliana izany foana ny marainako raha vao mifoha. Lavitra lesa-daliana sy fiferotana anay isan'andro. Izy koa moa manome ny fitiavany rehetra ho ahy e. Ny fikarakarana, ny tambitamby sy ny temany, ny fitondrana mivoaka ohatr'izao isako ny 4 andro mangony fotsiny. Tena hafa mihitsy ny fiainako misy amin'ny fetra amin'izao e. Saroko miaina fahasambaran'izany mihitsy a. Indri. Ary misy mandona ao ambarafaranao izany e. Iza koa izany. Seria, jereo kely fa ohatran'ny misy olona nge zany e. Mbola nisahirana kely amantsy. Yo, aleo fa ho jereko e. Hay ve mandimby e. Mandroso, manahoana lahy? Manahoana voary? Ary mitsikitsiky vao maraina ery ngendry izany e. Ka atao izay mahafinaritra lesy rehefa mbola miaina aloha. Sady izany. Marina aloha izany e. Fa toa efa afaka mipetraka re ndriry voary. Fa nga izay ihany. Efa afaka mampiakatra ny tongotry roa maketsy ambony seza ezy koa ary azaoko. Andrasa nge e. Ndray, tena efa tsara be nge zao ry voary. Zako moa tsy afaka nandalo firy taty amin'ny Ritsonto. Mino fa nety tsara ny fitsaboana nataony Ramatoraly. Efa miroso makany amin'ny fahasanana ndry izany raha izao e. Izy ary nge laza tamiko fa amin'ny heritaona ohatr'izao zaho efa mitsangana raha sitrapon'Andriamanitra e. Fa ahoana moa tsy ho sitrapony ry vadiko a. Petra, ay vita ny zavatra nataonao. Efa vita ka. Manahoana ry sery mandimby a? Fetra, manahoana ry sia? Azagaga alary mandimby fa efa mipetraka tsy fetra vadiko amin'izao a. Efa mifamerina mantsy izay roa. Ay, dia rary tokantrano mahafinaritra ho anareo roa indray izany. Sa inona moa izany no tokony ho lazay? Sao dia tokony hoe dia ho lambana koa izany ny ianareo e. Enao koa ty dia be any any. Kita fa marina izany ko. Fa sao dia mazoto marina aloha sery mandimby a. Andeha hivoaka kely amin'ny mantsy izay roa io ka raha mety amin'izay dia ndao hiaraka aminay. Eno a, andao mandimby andeha. Satroko dia satroko ry izy mivady no hiaraka aminareo fa tena tsy maintsy mandeha. Misy commande mbola hotratrariko izay koa mantsy any an-trano. Izay indray mandimby. Isako izay mba invitena dia izany foana. Iza kosa e. Tena raha afaka ary zareo tena nandeha. Marina e. Enao kosa e. Mba tsy afaka izy noho ny asany izay dia tsy maninona ry sera tsy afaka izay fa mbola be ny sisa. Sa ahoana? Ka izay ny ho ahy. Ary tena hitako mitsara sy mihasalama mihitsy nge ilay zanako tato ato izay e. Ilay fahakisidana sy ilay motomototra lava taloha ireny efa mivadika tsikitsiky sy hafaliana isan'andro. Tena nitondra fanaovana tanteraka ho azy mihitsy kosa aloha ny fiverenany fetra teo akaikiny indray e. Ary mino afa io vadiny io ny tena nahasitrana azy ohatr'izao. Eny fa na dia teo aza ny fitsaboana nataony Ramatoraly. Na za rehefa hitako tsy dia sahirana foana ny fikarakarana aziko. Fa na ifetra raha nge tena niova tanteraka koa e. Isaoraka eny aloha izy tonga saina tamin'izay nalehany tany e. Raha tsy izany mantsy dia tsy voafonjo ohatran'izao ilay zanako. Voary a, misy resaka kely mba saika ataoko amindry manokana ao a? Fa misy inona ry mama? Misy olana nga aminao tsy petra? Olana? Tsy misy olana izany amin'ny mianaka ka. Resaka tsy misy idiran'ny fetra mihitsy re izany e. Ka inona re? Miainao mama? Izany reto fa mieritreritra hoe efa mandroso lehibe ihany aty. Fantatry indry tsara mantsy fa tsy misy akoatra indry zanakay mivady. Raha indry nefa lasa ny alolalana antsika any amin'ny vary tsy mifody. Indry ty efa manomboka mandroso makany amin'ny fahasalamana ka tonga atao tsaiko tampoka ny momba ny reto fananantsika rehetra reto. Resy lahatra fa tonga angamba ny fotoana amindrako ny fananana rehetra amindry. Fa inona tsara izany resaka izy mianaka izany?
ohatra miresaka fandovana ny reto fananambe reto nge izy zany dia maninona ny tsy ao anatrehako ka misy zavatra fahafa raha izany a mino fa misy afenina mato miresaka moramora ohatr'izao ry zareo aleo aloha tsy hiditra fa angila tsofiny eto ambadiky ny varavarana eto ihany fa inona nefa mamaika mama amin'izany e tsy mifametra nge ny ena ary voary e araky ny avatry dadandrimantsy dia tsy misy afaka mandray ny fitantanandreo fananandreo raha sy ny zanandriry ihany eny fa na dia izay vinantony aza dia tsy maintsy anaraka an'izany tokoa very mama izay setra nge ka efa ray ihany e ka efa izay moa ny teniniko tsy afaka ny andika izay didiny mihitsy izay ihany koa voalaza ao anatin'ny didy miafina nataony dia ataoko ahoana indray zao mama fanazavana an'izany amin'ny fetra tsy ohatrany hoe hafahafa be ve izany ka ireo fananandreo angery voary tsy niarahanareo niary akory niezaka nataon'ny rainao sy ny atsembohan'ny tavany nazony andreo rara ny raha metraka an'izany fepetra izany izy eny ary rehefa tsy maintsy izay ve moa mazava ay zany ny tena kotrokotrehan'ny reto ato dia za zany atao anjorom-bala fotsiny razoko tsara ary mba tena tsy vanina koa nge zany dadandry voary zany aiza koa nisy hoe ny vonato tsy mandova za kosa aloha tsy anaiky tsy za mihitsy ny aretako hiara-petraka amin'izay vehivavy kilemaina tsy anatananako ty ndao moa fa ho hitantsika eo zany egna neka mba ho tratraka aty any le client tena taraiko be anefa reto etany reto tena masokarena be mihitsy tonga dia fahatianjoka ray lavaka raha tsy ray ay andriamanitra tena saika vohitsaka ty fiary ty marina zako moa mikorobaka be mepitako sofa matafajanona ihany ary le fiara fa ianao ve raha ngaty jamba sa efa leo miaina tsy hitanao nga hoe misy tomobile mandeha eo no andeha nitsy fotsiny eo ianao tena azafady rehefa fa ay ve ifety oatra ay raha mandimby nareo kosa na matena manapaka lalan-draha mariny miala tsiny se fa aika loatra dia saika tsy hitako tsony le tomobile ty amin'ny arabe fa na izany aza mba jereo ihany izay omban'ny tongotra e ho fatifaty foana amin'izany nge nareo ary fa andeha hoaiza izy zany andeha anatitra an'reto etan'olona reto ery akaiky ny station ry dia efa somary tara dia nikoropaky tokony ho raisin'izao mantsy izy reto nefa ay eny ary mirary soa ary mbola miala tsiny ihany e mieritreritra angamo le ry fa hitondra azy any amin'izany olona izany azafady ngaty fiary ty ny raha mividy elany te hanao tara amin'izay zavatra ataony lahaniko sady za koa raha ngaty hamonjy an'lahy zany elany saika anyembatsembana ny lalako sy ny fahasambarako ny saika andona sy hitetiny lohan'ny latampineo ary teo saika ao ataotoko raha fantatry ny eloha hoe elahy iny efa tsy nanitsakafo ray ntsony bandy mianahana kay tena marary amafy tany lohako zany kay fa nanina tampoka teo koa ary mety miverina niakatra indray ngamba ny tensionnao ve sa tena tsy haiko fetra ka tena marary be nge izy zany fetra e mila tsy ho zakako mihitsy ato amin'ny atoko ato sady ohatry ny hoe mitady ho faniny zany raso aloha vetivety ary akaky rano sy fanafody ianao e zany misaotra fetra kay fa nanina teo koa ary ny lohako e soa ihany fa teo ty vadiko ty fa raha tsy zany angamba dia tsy haiko mama ve no andeha ho teriko amin'izao alina be zao kay tena fanina be minao fa efa vokatry le ranom-panafody nomeko azy tamin'ny atoandro teo zany io mampikinainaina azy io ary aloha tonga dia asiana indray raha nga atao anatin'ny ty rano isotromy fanafody ity dia amin'izay vetivety dia niasa le professeur nangalako an'ity vovom-panafody ity mantsy ny teny hoe indray mandeha isan'andro ihany ny dozy mety fa ny anao ry voary ataontsika maherihery
tiany ampalemenao tsikelikely dia ampiverinanao arary indray. Miala tsiny fa zao ny fomba mety ahatongavana amin'ny tanjoko aingana indrindra. Arorona tsara ity dia omena azy miaraka amin'ny paracetamol anankiroa. Zay. Radio Plus. Inona tsara nahazo azy tamin'ny alina ary fetra? Ohatrany tonga dia lasa hatsatra be izany mantsisiko. Tena tsy fantatro mihitsy ry mama fa laza narary andoha izy alina dia nomeko fanafody. Iny lalohany sy ny atony iny lazainy fa mavesatra foana. Tsy nahita toro mihitsy nge izay roa alina fa nitaraina mafy foana izy. Efa diva araina io izay vao natoro kely izy. Soa aloha fa mba efa nahazo torimaso kely. Ary maninona raha nifoazonao a? Tsy hamoanao izany mihitsy aloha za e. Inona fotsiny ry mama mahavady ny vary anahy. Za iny tokony hikarakara azy amin'izay zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainany. Tsy vitako hatrizay rehefa nanenenako. Ka na izany azako. Fa aleo angamba aloha iomana dia hoentsika any amin'ny dokotera izy e. Sa aleo ry mama fa za ihany nitondra azy ihany a. Reraka andray ianao. Tsy maninona fa vitako rery nge izany e. Indray ariko. Aleo izany za aloha anara-maso ny asan'ireo mekanisien ireo mandrapiferinareo. Zay mihitsy. Aleo fa tonga dia bataiko izy fa io sezany io fotsiny mba saivo batainy zy any anaty fiara any ngery mama zafady. Andao akery malalako andeha ho any amin'ny dokotera tsika. Dokotera efa mahay tsara ny aretinao. Sady mahafantatra tsara ny tokony atao aminao ihany koa. Allô? Efa andalana ho any lesy zay a? Afaka 10 minitra angamba dia tonga any amin'ny lahany. Fa ahoana ary zany? Za nge nahita hoe efa ny salama tsara izy. Efa kely ary sisa izy dia hitsangana samy rerika. Ka na zahay koa arangery mandiny tsy nisy nahafantatra izay nahazo azy. Efa hatry ny maly izy nireraka be izany no fijeriko azy. So fa tonga dia noeto fetrany amin'ny dokotera vao teo. Ary ahoana nefa ozy raha matoraly ka? Vao nafarany io maraina io izy fa efa ho avy eo ka. Fa nanaraka ny otra nataony foana ve nefa voary hatramin'izay e? Raha fitadiako aloha dia mbola tsy nandingana mihitsy izy e. Izy mivady aza resy lahatra mihitsy hoe io fitsaboana io no tena nahitana fahasitrananako. Ay, andeha kely vetivety ary aloha e. Raha toandro miverina eo manontany ny fahasalamany voazy. Raha misy ilaina mamara sendra dia atsoy foana. Misaotra rery mandimby a. Andao ary. Zazany. Aza miteny aloha ianao fa mbola reraka be. Ao raha kofako an'ity boty fotsy ity fa sao dia mangatsika. Zay. Fa naninona ary fetra? Toa tsy afaka miarana mihitsy aho fa malemy daholo ny vatako rehetra. Ka zay ilay nolazain'ny dokotera teo re. Nola fiasan'ilay fanafody dia tsy maintsy vizana aloha ianao. Maninona raha manandrana matory ihany aloha e? Sa hisakafo kely ianao? Tsy te hihinana an'izany aho. Vizana be fotsiny aho. Ao ary aloha e. Ao teritereko ny vatanao. Mety mampahazo ainanao zao zany. Ndry. Dia tena tian'ilay zanako mihitsy ty fetry ty. Tena manao izay farahiriny mihitsy izy ahasambatra an'ilay vadiny. Hitako tena efa vizana ihany koa nefa izy sady efa tsy natory hatry ny alina. Fetra ô, aleo aloha fa zandray ny andry amin'ny voareto fa mandeha any ianao mitsotra kely. Tena reraka nge fijeriko anao zany e? Tena efa matsiaro reraka ihany aloha za zany. Nefa sao dia hiteraka tsy fahasalamana ho anao indray nefa zany ka. Tsy maninona fa aleo eto ihany e? Fa maninona ho ny ary fetra? Inona ny tena aretiko? Fa nga tsy hainao izay nolazain'ny dokotera tany ka? Tsy henony ry mama fa resy tory be foana izy nandritry ny fotoana nakanesanay tao a.
Ay, tsy zany ry voary fa reraka be loatra hono ianao no ny fiasan-tsaina be ataonao misy ifandraisany amin'ny fo zany ka niteraka fahalefahan'ny vatanao rehetra. Ka zany ry fetra. Matory aloha ianao dia aza miasa saina amin'izany. Efa eto izay sy mama hitsabo sy hikarakaranao. Tsy ao an-tsainao ry fetra fa raha zalo ohatra ny tsy resy lahatra tamin'ireny olona izay ny dokotera. Efa 2 andro mantsy izay no nampiasana amin'ny fanafody rehetra nefa toa tsy misy fiatsarany kory voary. Vao maika ary izy mereraka indray. Ka na za koa rengery mama tena verevitra tanteraka tsy araky ny eritreretana mantsy tia mitranga fa vao maika ary ny ratsy ny toe-pahasalamany. Aleo angamba fa hiverina any rehefa avy eo anome fanafody amin'ny voary dia andeha. Ka tsy hoentina zany izy? Aleo akany izy ry mama. Zao paoziny zao ve ny mbola hitondratsika azy any indray? Tsy maintsy ataoko izay ahatongavan'ilay dokotera ty hijery azy. Raha sanatria ka tsy afaka izy dia izay tsika vao mitady vahaolana hafa hitondrana voary any amin'ny hopitaly ohatra. Ka aingana ary ianao tena marary inge io vadinao io Eny rehefa andefa arak'izay aingana ny angatahako aminao fotsiny rao maso tsara izy mandram-piveriko. Andraso aloha karano mafana mezaka fanafody azy. Ary aloha atao ato an-dakozia ato ny ranom-panafody dia izay vao miakatra vetivety any ambony maka an'ilay pilina kely ireny. Vity ty fa aloha apetraka eto aloha. Efa mba nanahoana ary ve voary? Za ty tena tsy afaka nandalo tamin'ny mihitsy fa nahita n'ity asa vaovao ty dia raikitra ty foana isan'andro. Hariva be foana vao tafodiko. Tsy maintsy hijery fotoana ihany aloha na dia hoe 10 minitra fotsiny azy mba handalovako kely ihany. Tena afa-baraka mamarasendra mihitsy no sady afa-baraka voary ihany koa. Aleo rangahy apetraka amin'ny rija ny asa farany eo riva dia hiala lolon kely aho. Aleo izay mihitsy ny atao. Ary aleo mena ny kalavoary amin'izay ny fanafodiny fa efa sasany andro izy izay. Andry fa fanakaiza ilay rano tamin'ny vera nasiako fanafody teto? Sanatria ve nisy nanary sa sao dia mba nisy ny sotro? Andraso mama, ndraisinao anga ilay rano tamin'ny vera teto? Ka tsy nandray an'izany fa rano saika atao inona? Ka saika nomezako fanafody any voariko. Dia makava vao indray re. Mety efa nisy ny sotro angamba izany na nisy nanary. Eny ary fa iza koa ary ny fangatanany nandray an'izay teto zao vao tery tsy maintsy amboatra hafa indray. Mama, mba omerany kely afa tena mangetaheta be. Ay, andraso ary. Ao, tia ny ranonao? Efa mba nanahoana ianao izay? Tsy misy fiovana ry mama. Ohatran'ny efa tsy afaka hisokatra intsony izany ny vavako. Efa mila tsy havoaka fehitsiny koa. Mahereza ry voary mahereza fa efa lasa any izao fetra naka dokotera hijery Andry. Mety efa verina izy izayko. Tena mila miresaka aminareo mianakary mama. Tsy fantatro fa mety efa kely sisa ny fotoana velomako. Aza dia miteniteny foana ohatran'izany ry voary efa mitsabosika ary tsy maintsy sitrana soamatsara Ndry. Ndraso fa efa izay miditra izay angambo fetra. Aleo aloha fa asaiko miakatraingana aty zareo engane mba ry zareo izany fa efa tena mijaly ilay zanako. Ndry fa naninona koa ty ramatoraly? Tonga labatra be eto ambony seza eto dia ho sanatria vitorana rery tato ramatoraly
Ramatoraly, lozy ty marina fa tsy mahatsiaro tena izy. Fa naninona tokoa ary izy ty? Mama, fa nisy ary mama? Fa naninona Ramatoraly? Ka tsy fantatro ry Fetra fa za nidina hitsenanareo no nahita azy tsy nahatsiaro tena tito a. Efa nikosehako ihany izy fa tsy mety miverina mihitsy ny saina. Ka ao ary batainy etsy ambony fandriana etsy izy aloha dia eo ny velomintsika. Zay kosa ka. Efa mba mihiratra amin'ny masony. Aleo aloha mena n'ity rano ity dia avelaka aina eo e. Fa nanahoana aloha ny dianao tany e? Aiza le dokotera? Tena loza ngery mama fa tsy afaka nakaty dokotera e. Mbola tena sahirana be izy fa be dia be marary raisiny eo. Zany ve? Tena loza marina izany ry Fetra. Voary ingeo ka efa miteniteny foana mihitsy e. Tsy hitako tsony izay ampitoniana azy fa efa manomboka mitady anao foana izy. Ka mandehana ary mama miakatra dia homana izy fa ho any amin'ny hopitaly tsika. Za anao izay ampatsiaro saina tsara ny Ramatoraly eto aloha vetivety. Eny ary e. Mino aho fa le ramatoa ity izany mitsendratsendra tanana ny sotro an'ilay fanafody tao. Zany izy rehefa mianan-kendry loatra ka. Ary aleo avelako eo fa ohatran'ny efa miamahazo aina izy izany. Sady tsy ianao koa nge ramatoa ity ny tokony sairanako fa ny fananana tokony ny andaminako no aviko e. Tonga ary voary e. Ary aza matahotra ianao fa zao dia zao ihany tsika dia andeha ho any amin'ny hopitaly a. Efa voaorina daholo angany entana ary mama. Ka tsy mety andeha nge izy ry Fetra e. Aha, fa tsy andeha ahoana e? Petra aloha ianao e. Aleo ahy ety ihany fa tsy afaka ny haiko tsony fa mbola hoentina an'izany. Ka ianao angery vary marary e. Ary mila fitsaboana farak'izay aingana. Sady tsy fantatra mazava ny aretin-dry. Tsy aleo ve ki mankany amin'ny hopitaly ry voary a. Zao mama, efa kely ny haiko. Mety tsy hatratra an'izany fitsaboana izany tsony fa ianao tsara. Io Fetra, vadiko io ary tiako. Raha tsapanao ny fitiavany ahy dia raiso toy ny zanaka nateraka ao izy. Tsy misy afa-tsisy no afaka ampitanao fitantanana an'ireo arenantsika rehetra ireo. Voary a, aza dia miteniteny foana ohatr'izany moa e. Fantatro tsara ngefa tsy afaka dikan'izay teny rainao ahy e. Tsy afaka anao an'izany rehetra e. Sady voary a, aleo re mba hiala nenina any amin'ny hopitaly tsika e. Tsy ilaina tsony izany ry Fetra. Ao anatin'ny poketrako miantony misy taratasy fotsiny. Nilaza ny fanolorako anao izay rehetra nizarako. Nataoko fitiavana anao izany vady malalako a. Ok, izay re izany resaka izany e. Mahavizana anao indray nge izany e. Ao sotroy aloha ty fanafody ty mba ampitony anao. Dia mezamba mitady torimaso ara aloha raha tsy ho any amin'ny hopitaly any e. Fetra, tsy ilaina tsony ho azy izany. Aleo hanaraka ny data. Vita amin'ny mission. Tafita lesy lary Fetra. Na ho faty any amin'izay ary voary tsy maninona tsony. Fa ty Ramatoa sendry ty zao no olanako. Ohatrany tsy mety anaiky an'izay lazainjanany izy mantsy. Dia ataoko amin'ny fanaovana azy io raha mitady ho mafy loha eo e. Ka efa nanahoana izy eo ry Fetra? Mbola tsy taitra? Mbola matory aloha izy e. N'olole fanafody fampatoriana ny dokotera iny angamba. Ary maninona raha tonga dia bataina amin'izao izy resitoro izao no entsika any ka? Tena efa natahotra nge zato eo ry Fetra e. Delira fotsiny izy teo ry mama. Fa aleo manomana fiara ary dia tonga dia ho bataiko izy avy eo e. Na izany aza tiako ho fantatrao ihany ry Fetra hoe marina fa vadin'ny voary ianao. Ary tapako fa tia azy tiany koa. Nefa raha sanatrika hitranga izay rehetra nilazain'ny voary teo dia efa mifona aminao sahady afa tsy afaka ny anatanteraka ny sitrapony.
Efa niozonako teo anatrehany reny mantsy izao resaka lova sy fananana izao. Tsy afaka ny hanome anao an'izany mihitsy ana dia misy taratasy nataony aza. Ay, dia ho hitanao zany ara-tsindohan-drafetry izany raha izany. Zavatra efa nomatymatesako hatramin'izay ve dia ho avelako amin'izao fotsiny. Aleo tonga dia atao amin'ny mampety azy ity dia izao. Zany very Mama Sendra? Mba tena ratsy saina sy tia tena koa nge izany vadinao izany e. Dia ianao koa dia nanaiky niara ratsy saina taminy. Aza atao matezitra anao re zany e. Andao tsika hitsabo amin'ny vary aloha dia rehefa sitrana izy dia hitantsika eo zany. Tsy misy mandeha zany eto e. Rehefa nampahalalanao amin'ny marina dia ho ampahafantariko anao ihany koa ny fototry ny olana. Fa misy inona fetra? Ary to kenanao ngia zany e. Tsy misy fa hainao tsara e. Taperiko manomboka eto ny hainao satria sady ratsy loha ny tia teny nareo menakavy. Tiako ampahafantarina anao nefa mialohan'ny alanao aina fa zany nanapozina tsikelikely ny zanako vavy mba hiadanako amin'ny harembena velanareo mivady ho azy. Ataoko inona raha matoty zanako malemy sy tsy afa-mitsangana tsony tia. Na ny hanome taranaka na ary tsy ho vitany. Ka zao ataovy tonga tsara ny avadinao any fa efa sambatra hoe ny vinatinao tsy tianao andova ny harembenareo. Oay, saika adiniko. Ny zanako vavy hoe efa manaraka ao ariana koa dia mampamangany amin'le rafozan-dahako tsy vanina any e. Ary aloha taperiko amin'izay ny antiva manila fotoana. Zay maty. Ary aloha hijery ny kalavoary dia anome azy ny taozy farany amin'ny pozina fampatoriana amin'izay. Ty aposiko ty mantsy no famarana natateraka ny aminy. Rehefa avy eo mandamina antsika rehetra. Mody antsoina andry zalamy kanisien ibatazo ho any amin'ny hopitaly io dia lazaina hoe tapaka lalana tato ny rafozam-bavoko. Odio fa atao tsy misy olona mamaly mihitsy. Ody Mama Sendra. Marina mafy raha mba misy mamaly. Aleo tonga dia miditra rangaha. Mety varina any ambony any koa ngamba izy telo mianaka. Andriamanitra fa to Mama Sendra fa maninona rena hoe dia sanatria ve ka mbola mitempo izany fony izany ka. Mama Sendra fa naninona ianao e? Mandimby. Aingana ianao. Fonjeo voary. Fonjeo fonono fetra aho. Aingana. Antsay polisy. Fetra? Efa napoziko mihitsy. Aleo atsofoka atao anaty seraingy daholo ty fa izay ny afatry professeur. Dia ty no atsindrony eto amin'ny sandriny eto. Ary tena mbola rindrika tanteraka ange le vadiko izany. Mifona ary voary. Tsy maintsy nataoko reny rehetra ireny mba hatratrarako ny tanjoko. Marina fa izany diso tamin'ny accident nahazo antsika ireny saingy ianao no baby ny ngidiny ka lasa nanan-kilema tsy fitany. Fa za kosa nefa tsy afaka hametraka no avy eo an-tananao. Noho izany dia tsara aminao tsy miaina intsony mba hatateraka ny sitrapoko. Apetrao moramora iny seraingeny an-tanany sy iny dia mialato eo dia mbola tsy misy korotana. Zay le aza. Fa tombo lehilahy ihany. Fa elaty ve zany dia tsy mety mihitsy raha tsy miditra amin'ny fiainan'olona foana e. Dia efa mampitandrina ny se zay ka raha mbola mikirana indrona voary amin'iny se dia miala tsiny fa tsy maintsy. Fa mihevitra ny aninona hono zato raha mandimby. Sa efa te hanaraka amin'ny Mama Sendra any amin'ny mandrakizay koa? Ny anakana sy hamonao ny olo iny atonga avaketo e. Ary raha mbola mihiratra koa masoko roa dia tsy maintsy miaro ny voary Tena efa makaleo mihitsy mijery an'lahy ty na nenenako ihany tsy tonga dia namono an'lahy tamin'ilay saika vaodonako tamin'ny fiara iny. Bandy mpisalovana na ny afatsy.
tena mianga farany ansea apetrao misy rainginy ka ataovy zay ataony lafa za tsy ametraka ka rehefa tsy anaiky mora zany zay dia voatery tsy maintsy ampiasa era alefa sy alefa ny lafa miandry efa ho 2 volana zay no nijanonako tety Aponja. Tsy maintsy tonga dia nalefa ny polisy aty satria namonina fahateny fetra. Ifetra izay vinanton-doza saika vita hamono ny voary. Ary tsy voary ihany fa ny reniny ihany koa. Soa ihany fa tonga rahampitona. Nanakana ny teti-dratsiny rehetra. Saingy indrisy tsy maintsy mbola mijanona ety io aloha mandra-piakatry ny raharaha eny fitsarana. Eny tsy maninona iaretako izany satria tiako loatra voary. Na dia tsy sanamboraka an'izany nandritra ny fotoana ela ny fankalalana ary za dia ampy anehoako ny fitiavako azy reny zavatra nataoko azy rehetra ireny. Ary ohatry ny miantso ange ry garderie izany mety misy olona mba hitsidika ihany ngamba raha izany ka. Dia izy anefa ay voary io tazako amin'ny vavahady io. Aleo fa hiazakazaka eny aingana. Mandimby manao any ianao? Zao ry voary zao mizaka ny saziko ety Aponja zao. Za matahotra tsony ry Mandimby fa efa tonga navitra anao Navitra? Eno efa niakatra fitsarana raha momba anao ary vonina hijofa volombelona fa tsy anao ny olon-dratsy. Tena marina ve ry voary? Dia hivoaka ety Aponja zany za? Tsy maintsy tafavoaka ianao ry Mandimby ary matoki fa no fitiavako anao no anaovako an'izany. Voary? Aivi ianao ka manam-pitiavana ihany koa Ka raha tsisy anao nge ry Mandimby dia efa tsy niaina teto an-tany tsony izay sy mama ohatr'izay Ary efa ela izany fitiavako anao izany fa tsy hoe vao izao akory ry Mandimby misaotra ry voary natolotry ny Radio Plus ho anareo teo Finanton-doza tantara indray miseho ny soratany Iajara Andriamanarimanana. Ireo anomayana ny tantara Pris Karakotromanana sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Andritiana Ra Stefano sy Iajara Andry. Nandray feo Sitraka Lovarilala, Nana Totozy, Iajara Andry.